dia ho ampitomboana amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Raha antsika dia hiresaka manokana momba ny lalàna sy ny didy arak'izay efa nambara zany arak'izay efa nambara androany hiresaka manokana antsika momba lalàna sy didy. Ty sujet anankiray ty dia tena sujet lasa mampiady hevitra foana ny kristianina betsaka, mampiady hevitra be ny kristianina izy ty dia androany hiresaka an'izy ty tsy raha ny tena marina tena sujet anankiray tena ngeza be ary tena conférence ngeza be anankiray ny anaovana anazy fa saingy hoezahako fitinina izy ty. Tsy hamaky baiboly be koa tsika satria raha ny tena marina raha hiresaka momba nyty lalàna sy didy ty tsika dia ny baiboly ray manontolo zany mila vakiana satria ho fintina baiboly no horesahako eto, fa saingy misy taridalina vitsivitsy any zay horesahako homeko zany ao anatin'ity fandiniana momba nyty lalàna sy didy ty dia ny ao amin'ny Genesis toko faharoa zany voalohany sy faharoa dia ao anatin'izany ny lalàna Mosesy ray manontolo ny Levitikosy zany sy ny Deutéronomie dia ny farany ny Romanina ray manontolo indrindrindrindra ny Romanina toko fahaenina fafito fahavalo manontolo. Eny arany anompoko tsika taiza moa ny andohan'ny lalàna, taiza ny andohan'ny lalàna. Ndraindray tsika mieritreritra foana rehefa amaky baiboly tsika dia mieritreritra foana tsika hoe ny andohan'ny lalàna dia teo amin'ny Mosesy, saingy tsia ny tena ny andohan'ny lalàna nanomezan'Andriamanitra ny lalàna dia tao amin'ny Genesis toko faharoa ny andininy, Genesis toko faharoa ny andininy fahaenina. Vakiko kely izy io satria io ny lalàna voalohany izay nomen'Andriamanitra zany. Io Genesis toko fahaenina io ny lalàna voalohany izay nomen'Andriamanitra. Aoko tsika zany tsy ho diso hevitra hoe ny lalàna dia lalàna ny Mosesy no nomen'Andriamanitra voaloha, tsia. Ny lalàna nomen'Andriamanitra voaloha dia ny Genesis toko faharoa ny andininy fahaenina ambin'ny folo zao ny teny ao. Ary Jehovahandriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ozy izy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izy izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Zay zany ny didy, ny lalàna voalohany indrindra izay nomen'Andriamanitra talohan'ny lalàna rehetrarehetra. Azy hinananareo ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa amin'ny andro izay hinananareo azy dia ho faty ianareo. Zay ny lalàna voalohany indrindra zay. Inona ny dikan'izay? Ao anatin'izay dia efa azontsika misintona sahady hoe inona ny atao hoe lalàna dia inona ny atao hoe didy. Ny atao hoe lalàna dia tsotra. Ny lalàna dia misy zavatra atao, zany hoe misy akta, dia misy vokany, misy effet. Zany hoe misy akta zany ataonao zafady dia misy vokany, misy effet vokatra zay akta ataonao zay. Zay zany ny atao hoe lalàna. Zay aloha zany ny voalohany indrindra, famaritana voalohany indrindra. Ny famaritana faharoa, ny atao hoe lalàna, ny lalàna dia tsy afaka hovaina na hoviana na hoviana, ary ny olombelona tsy afaka manova lalàna, indrindrindrindra ny lalàna an'Andriamanitra, ary ao anatin'ny lalàna tsy azo hovaina io zany. Zay ny zavatra faharoa, ny lalàna dia tsy miova, ny lalàna an'Andriamanitra. Ny fahatelo ary ngeza indrindra ihany koa, ny olombelona dia miatra aminy fotsiny lalàna. Ifonako moa fa lasa voateriteny frantsay foana, ny olombelona ao anatin'ny lalàna dia misubir fa tsy afaka miagir. Zany hoe miatra aminy fotsiny le izy fa tsy afaka manao ninina izy ao anaty lalàna, fa miatra aminy fotsiny le izy rehefa misy zavatra ataony dia misy fiantraikany eo aminy. Zay zany ny antsoina hoe lalàna. Raisiko ohatra exemple anankiray, loi de l'apesanteur. Inona ny antsoina hoe loi de l'apesanteur? Alaiko ty télécommande ty, atsipiko, dia inona ny zavatra mitranga? Milatsaka ty. Na mahay ohatry n'inona na mahay ohatry n'inona dia rehefa atsipiko ty dia
ny lalàna ny vesatra ny loi de l'apesanteur dia tsy maintsy milatsaky ty misubira ity zavatra ity fa tsy afaka miazira ao anatin'izay tak'izay tsika olombelona lalàna zay nomen'andriamanitra hoe ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratso izy de azo inanana fa amin'ny fotoana inananareo zany dia ho faty ianareo zany hoe misubira fotsiny ny olombelona ao anatin'izay zay zany mila azotsika aloha zay ny zavatra mila azotsika voalohany a ary io lalàna voalohany napetrak'andriamanitra tao edeny io ny atsona hoe lalàna niota sy fahafatesana lalàna niota sy fahafatesana loi du péché et de la mort zay zany io lalàna napetrak'andriamanitra tao edeny io averiko indray io ny lalàna voalohany indrindra nomen'andriamanitra ny zanak'olombelona loi du péché et de la mort zao nefa riavana rehefa namorona an'andriamanitra rehefa namorona ny olombelona andriamanitra de zao ny zavatra nitranga ny foroniny aloha ozy izy hoe andao tsika na olombelona tahaka ny endrikitsika zany hoe endrik'andriamanitra zany a gloire de Dieu image fitaratra dia ny voninahitr'andriamanitra no nataony zany teo amin'ny olombelona rehefa aveo izy miteny misy ny tany tamin'ny alalan'ny teniny de nisy tany de iny teny zay ny foroniny tamin'ny alalan'ny tany no ny volavolainy nataony vatana ary rehefa nataony vatany iny nasiny an'le voninahiny nasiny an'le gloirany dia noho ny aveo nasiny fofinain'andriamanitra souffle de Dieu souffle de vie amina nataony tao am'lay vatana lay tany ny volavolainy ary de lasa olombelona rehefa lasa olombelona de zao a ny teny izy hoe azy inaninareo ny azo fahalalana sy ny ratsy fa amin'ny fotoana inaninareo ny de ho faty ianareo zay zany ny afatr'andriamanitra zay inona ny zavatra nitranga teo inona ny zavatra nitranga rehefa ninana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama sy Eva dia tsisy mort fizika teo tsy nisy fahafatesana ara-nofo teo fa ny zavatra nitranga teo de tafasaraka tamin'andriamanitra zay le fahafatesana zany zay le fahafatesana voalohany zay moa le azavaiko foana hoe zay le fahafatesana voalohany ary io fahafatesana voalohany io fa maninona moa iresaka kely tsika fa maninona moa tsy navelan'andriamanitra inanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy inona ny antony tsy namelan'andriamanitra inanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy a de tsotra andriamanitra rehefa namorona tamin'ny voalohany izy nyteny hoe misy nyteny izy tamin'ny voalohany hoe rehefa namorona izy de nyteny izy hoe aritany fa tsara zany de isaky ny namorona izy de hitany fa tsara zany ary tamin'ny rehefa namorona ny olombelona izy de nyteny izy hoe aritany fa tsara indrindra zany hoe andriamanitra zany tsy namorona zavatra ratsy ary zay ny antony nandraran'andriamanitra hoe tsy anjaranareo ny mahafantatra ny tsara sy ny ratsy amin'ny fotoananareo mihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de ho faty anareo insisteko le izy satria zay ny lalàna voalohany indrindra nomen'andriamanitra ny zanak'olombelona mihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zany hoe mipetraka eo amin'ny toeran'andriamanitra ka manavaka hoe tia ny tsara tia ny ratsy de ho faty anareo izy zany hoe ho tafasaraka amin'andriamanitra ianareo tao anatin'izay rehefa nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama sy Eva de ny zavatra nitranga de naniry tao anatiny ny antsoina hoe conscience feo an'ny fieritreretana conscience ary io conscience io ny lasa tao anatsika olombelona vokatry ny ota ny conscience vokatry ny fakanesana teo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de lasa nisy conscience ny olombelona ary de nanomboka teo lasa nanavaka hoe tia tsara tia ratsy tia mety tia tsy mety zao nefa ny olana ravana rehefa nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny olombelona ka nisy conscience ihany koa izy de teraka teo ny fanamelohana zay ny dikany hoe ny lalàna ny ota sy fahafatesana nisy fanamelohana izy nanomboka teo izy tonga de niafina an'andriamanitra izy voelika izy de niafina an'andriamanitra izy ary dia zay le hoe tafasaraka tamin'andriamanitra ny fahotana fototra zany zay fandikanan'lay lalàna an'andriamanitra tao edena hoe azy inaninareo ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy de niteraka fanamelohana conscience fanamelohana atao amin'ny conscience ary naterany faharoa de fisarahana fahafatesana fisarahana tamin'andriamanitra zay aloha zany mila azotsika zay zavatra zay aloha zay ny zavatra voalohany indrindra
io conscience io fanamelohana io fisarahana amin'Andriamanitra io dia miteraka fahafatesana endrim-pahafatesana voalohany indrindra fanamelohana atao amin'ny conscience ary ny faharoa manaraka an'izay niteraka fahafatesana ara-nofo taty aoriana satria tsy maintsy zay le endrim-pahafatesana tsy maintsy maty Adama sy Eva. Zay aloha zany ny zavatra voalohany, lalàna voalohany zay nomen'Andriamanitra. Zao nefa ry havana, tsy conscient-nio mihitsy ny olombelona hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra ane izy. Ary rehefa tsy conscient-nio hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, de nanao ny nataony teny, zany hoe ny fony lasa simba. Ary zay ny tenin'Andriamanitra mbola any amin'ny Genesis any hoe ary manomboka maraina ozy izy mandraparivo ny andro de ratsy any ozy izy ny zavatra avoaka ny fon'ny olona. Ratsy ny zavatra avoaka ny fon'ny olona satria nahoana tafasaraka tamin'Andriamanitra ilay olombelona. Dia mba hiproven'Andriamanitra, anaporofon'Andriamanitra fa ratsy isika olombelona ary mila azotsika hoe ratsy tsika ary tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika olombelona, de nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona ny lalàna ny Mosesy. Nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona ny lalàna ny Mosesy. Inona moa ny antony lalàna ny Mosesy? Voalohany indrindra aloha tsy conscience tsara ny olona hoe ratsy. Izy nefa ny conscience nefa tafasaraka, lasa niteraka conscience atao am'le izy fanamelohana. Isaky ny manao zavatra izy de manamelo tena, manameloka ny hafa. Fa saingy nitohizan'izay, ny persiste tao anatin'izay ny olombelona, de ozy izy Andriamanitra hoe bon, ho asehoko anareo ary fa ratsy anareo. Nomen'Andriamanitra ny lalàna ny Mosesy. De rehefa nomeny ny lalàna ny Mosesy, inona ny lalàna ny Mosesy? 316 lois, 613 lois azafady. 613 lois. Inona ny atao hoe lalàna? Mbola averiko indray. Ny atao hoe lalàna dia misy zavatra atao de misy vokany, misy cause de misy effet. Ny lalàna dia ao anatin'ny lalàna misubira ny zanak'olombelona fa tsy afaka miazira. Ary fahatelo, ao anatin'ny lalàna dia tsy maintsy misy fanamelohana zany. Misy fanamelohana de misy fahafatesana, fisarahana amin'Andriamanitra. Ary zay daholo ny lalàna ny Mosesy ray manontolo. Tamin'ity ray mitoraka ity tsy conscience tsony ny resaka, tsy fahafatesana ara-nofo tsony ny naseho an'Andriamanitra, ohatra ny tsy fahafatesana fisarahana amin'Andriamanitra tsony fotsiny naseho an'Andriamanitra tao amin'ilay lalàna ny Mosesy, fa nasehony amin'izay hoe raha mitsangatsanga ianao, avoaka ny ivelan'ny toba ianao, de torahambaty ianao, de maty ianao. Zany hoe tonga de fahafatesana ara-nofo amin'izay, nasehony amin'izay hoe ny conséquence ny lalàna dia fahafatesana ara-nofo. Satria ianareo efa ao anatin'ilay fahafatesana ara-panahy fisarahana amin'Andriamanitra, tsisy nenenazon'Andriamanitra ho provena ntsony amin'izay, fa ozy izy hoe bon, rehefa tsy ekenareo ary fa tafasaraka amin'Andriamanitra ianareo, dia omeko anareo ny lalàna ny Mosesy, hiproveko aminareo fa zao ny fahamarinako, zao ny fahamasinako, zao ny momba rehetra, de nomen'Andriamanitra ny 613 lois. Raha mangalatra ianao, avoaka ivelan'ny toba ianao, torahambato ianao, de maty ianao. Mandika sabaty ianao, zany hoe fitsaharana, mandika ny fitsaharana zay nomen'Andriamanitra ianao, avoaka ny ivelan'ny toba ianao, torahambato ianao, dia maty ianao. Tamin'ity indray mitoraka ity zany tao amin'ny lalàna ny Mosesy, dia tsy fisarahana ara-nofo, fisarahana ara-panahy intsony ny resaka, fa tonga dia fahafatesana ara-nofo. Tsy fahafatesana ara-panahy intsony ny resaka ohatra ny tao edena, fa tonga de fahafatesana ara-nofo. Zay ny naseho any lalàna ny Mosesy. Alohan'ny hanome ny lalàna ny Mosesy Andriamanitra teo amin'ny Exodus 7:20, de raha mandinikatsika de zao ny zavatra mitranga ao. Hanome ny lalàna Andriamanitra de niseho izy teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Ary rehefa niseho izy teo tendrombohitra Sinay, afo tselatra kotroka, ny ozongozona ny tendrombohitra raha isosaratsainy zany fa ohatrany ahoana zany zavatra hitandry Mosesy sy ny zanak'Israely zany hoe eo amin'ny tendrombohitra Sinay misy afo tselatra kotroka aizo-pito eo ambonin'ny tendrombohitra, nidina teo Andriamanitra de niozongozona io tendrombohitra io, niovitrovotra io tendrombohitra io, raha itsika mahita an'izany asa ohatrany ahoana. De niteny Andriamanitra de ozy izy ny zanak'Israely tao anaty orgueil, tao anaty frériana, nitenen'Andriamanitra fa ninninona zavatra teneninao de ho tanterahanay avokoa. Zany ny teneniny ny zanak'Israely any amin'ny Exodosy. Tanterany sa tsy tanterany? Ray volana fotsiny taorinan'ny tendrombohitra Sinay, ray volana, mbola tsy miverina avy any tendrombohitra Mosesy, de ny didy voalohany no nodikainy, tiavany Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Didy voalohany no nodikainy. Ary rehefa nandika ny didy voalohany izy,
lasa izy nanao ombylahy kely volamena. Zany hoe teo de efa niseho fa kay tsy tanteraka kay le lalàna, kay tsy afaka manantanteraka an'ilay lalàna zany. Ny lalàna zany de misy acte de misy conséquence. Rehefa mangalatra tratra mangalatra ianao de vonoina dia misy fanamelohana, condamnation de fahafatesana, ara-nofo ny resaka nanomboka teo fa tsy ara-panahy ohatrany tany edena intsony. Naseho an'Andriamanitra hoe isy conséquence tanteraka amin'ny nofonareo, amin'ny vatanareo rehefa mandika lalàna ianareo. Taorian'izay a mila zavaintsika ny atao hoe didy kosa de tsotra. Ao anatin'ny lalàna zany de hoe raha mangalatra ianareo a de misy fanamelohana, misy condamnation de misy conséquence. Misy condamnation mivoaka ny ivelan'ny toby, conséquence fahafatesana, toram-bato. Mitsangatsanganareo, voelikonareo mivoaka ivelan'ny toby de ny conséquence toram-bato, maty ianareo. Zay ny atao hoe lalàna. Fa inona kosa ny didy? Ny didy de tsotra. Aza mangalatra, aza mitsangatsanga, aza mamono olona. Le didy dia raha ataoko amin'ny teny frantsay de hoe décret d'application. Zany hoe mampiatra fotsiny an'ilay izy hoe aza mangalatra, fa raha mangalatra ianao dia misy condamnation, fanamelohana hiatra aminao, ary misy jugement, ny jugement hiatra aminao dia tsy maintsy ho toram-bato ianao, ary ho faty ianao. Zay zany ny zavatra tsy maintsy hitranga. De mba tsy hiaran'izay lalàna zay ianao dia misy didy apetraka hoe aza mangalatra. De rehefa tsy mangalatra ianao de tsy miatra aminao le lalàna. Ny fanontaniana mipetraka nefa de izao, ny didy tsy afaka mamonjy ny olombelona. Tsy nomeny ny didy ny vahaolana hoe ahoana raha ny fomba ataoko mba tsy hangalatra, ahoana ny fomba ataoko mba tsy hijangatsanga, ahoana ny fomba ataoko mba tsy hamono olona. Tsy nomeny ny lalàna sy ny didiny Mosesy ny vahaolana momba an'izay. Tsy nomeny zay. Fa nomeny fotsiny le lalàna de nomeny ny didy hoe raha vao manao an'io ianao de tadidio fa tsy maintsy hiatra aminao io zavatra io. Naseho an'Andriamanitra teo tao anatin'ny lalàna ny Mosesy ray manontolo, ny antsana mampisaraka an'Andriamanitra sy ny olona. Naseho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny 613 loi fa reo ny sainteté an'Andriamanitra, reo ny fahamasinan'Andriamanitra, reo ny fahamarinany, ary raha tsy tanteraka ao reo de tsy afaka manatona an'Andriamanitra ianao na oviana na oviana. Ary mbola miprouve zany tao amin'ny lalànan'ny Mosesy alohan'ny idiranao amin'ny Saint des Saints, alohan'ny idiranao amin'ny Shekina, ao amin'le présence an'Andriamanitra, ao amin'ny efitra masina indrindra, dia misy condition be de be ahafahanao miditra ao. Mila masina, mila fanatitra raha, misy rituel be de be zay ianao vao afaka tafiditra ao anaty présence an'Andriamanitra. Ary na ny mpisorona be zay niditra tao arany tao anatin'ny présence an'Andriamanitra, tao anatin'ny Saint des Saints, teo anoloanan'ny fiaran'ny fanekena, dia nasiana lakolosy kely teny amin'ny morotongotra akanjony. Inona ny antony? Nasiana lakolosy kely satria zao rehefa hiditra ao izy tsy fantatra izy na ho faty na ho velona na ho akasitran'Andriamanitra na tsy ho akasitran'Andriamanitra, ka rehefa mbola maneno le lakolosy kely de mbola velona izy zany zay. Fa rehefa ohatra ka tsy maneno intsony le lakolosy kely de mila sotomina mivoaka vao amin'ny efitrano masina indrindra izy, satria tsy nakasitran'Andriamanitra izy zany zay. Nisy fahotana hita teo aminy. Ary ny prove an'Andriamanitra zay hoe ireto ianareo nisy efitra telo tao anatin'ny tabernakely, ary ny vahoaka an'Andriamanitra tsy miditra akory ao fa mpisorona daholo ao, zany hoe olona voatokana, fa aty ivelany aty daholo ny tombony zanak'Israely. Ary raha hiditra ao izy eo tokotany fotsiny izy manatitra fanatitra, satria ny présence an'Andriamanitra tsy azo atonina raha tsy tanteraka ao le lalàna rehetrarehetra, ary misy misy aina manarona anao, zay vao afaka manatona ianao, satria ianao ao anatin'ny fisarahana amin'Andriamanitra. Zay aloha zany mila azontsika tsara zay, satria ao anatin'izay zavatra izay de naseho an'Andriamanitra, efa tafasaraka tamin'ny olombelona Andriamanitra, tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona tao edeny, efa tao anaty fahafatesana ara-panahy izy. Fa satria mbola nipetraka ny orgueiln'ny olombelona de naseho an'Andriamanitra amin'izay hoe ok, omeko anareo ary ny lalànan'ny Mosesy,
tianatona amin'ny herin'ny tenanareo ianareo. Ok, d'accord, reto arany lalàna, tanterao reto. Raha tanteraka reo izy rehetra, satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe diso amin'ny ray loha de diso amin'izy rehetra. Tanteraka reo de miditra ao anaty présansako ianareo. Tsy tanteraka reo de any ivelany ianareo. Zay ny zavatra naseho an'Andriamanitra. Fa saingy zao noho ny mahafitiavana anazy de nasehoany ihany. Ozy izy hoe bon, raha reto tsisy mahatanteraka nampisorona be raha tsy inona tsy mahatanteraka an'le lalàna. Fa mila mitondra fanatitra raha ianareo, zanak'ondry tsy misy kilema. De rehefa manatitra an'le fanatitra ianareo de sarona ny fahotanareo dia afaka miditra ao anaty présansako ianareo. Ponctuellement afaka miditra ao anaty présansako ianareo. Zay zany aloha ny lalàna, mila azontsika zay hoe ao anatin'ny lalàna misy zavatra atao, lalànan'ny Mosesy sy ny lalànan'ny Ota sy ny fahafatesana. Raha azontsika tsara zany zay dia ny lalànan'ny Mosesy dia fanamafisana fotsiny ilay lalànan'ny Ota sy fahafatesana zay efa nomen'Andriamanitra tao Edena. Fanamafisana fotsiny an'le lalàna zay efa nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva tao Edena hoe ray inaninareo na sy fahalalana tsara sy ny ratsy de ho faty ianareo. De namafisin'Andriamanitra izy io tamin'ny lalànan'ny Mosesy justa manamafy fotsiny Andriamanitra, satria tao amin'ny lalànan'ny tao sa Edena dia fisarahana fahafatesana ara-nofo, fahafatesana ara-panahy azafady, fa tamin'ny lalànan'ny Mosesy kosa de nasehony amin'izao hoe tsy fahafatesana ara-panahy tsony ny resaka, fa miatra amin'ny tenanareo, miatra amin'ny ainareo mihitsy ny resaka de fahafatesana ara-panahy. Ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy nareo, raha vao mandika ny lalànanareo dia voaheloko nareo dia tsarainareo, toraam-bato ianareo. Zay zany aloha, mila azontsika tsara zay ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna ny Mosesy dia mba hahatonga saina antsika olombelona hoe zany ny fahamasinan'Andriamanitra, zany ny Elohim, tsy azona ho atonina zany, tsy azona ho atonina, satria Andriamanitra 3 fois saint, masina, zany hoe tsy azo atonina zany, fa saingy satria ny olombelona mbola miezaka amin'ny herin'ny tenany de naseho an'Andriamanitra hoe zao arany izy. Zay aloha zany ny zavatra voaloha mila azontsika. Zavatra faharoa resahantsika kosa amin'izay de ohatry ny ahoana kosa arany nataon'ny olombelona, satria tsy azon'ny olombelona mihitsy izy io. Hoe ny lalàna nomen'Andriamanitra io lalàna ny Mosesy nomen'Andriamanitra io de fanamafisana an'le lalàna ngeza indrindra tany Edena, lalànan'ny Ota sy fahafatesana zay mamelo ny conscience atsika aloha, ary rehefa vony conscience atsika tadiova rehefa manamelo tenitsika, de rehefa manamelo tenitsika dia manomboka enitsika tonga ny tebiteby ny akivina sy ny zavatra rehetra de farany de lasa tonga mivatatsika le fanamelohan-tena dia marary ny olombelona, misy aretiny eo aminy de farany dia tonga ny amin'ny fahafatesana. De satria tsy neken'ny olombelona zay, satria mbola mafy loha ihany ny olombelona de nomeny lalànan'ny Mosesy araka ny tenitsika teo. Fa akoatra ny lalàna Mosesy miezaka ny olombelona, niezaka ny olombelona. De satria Andriamanitra moa no namorona ny lalàna, misy lalàna be deabe ao amin'ny lalàna zay noforon'Andriamanitra, misy antsoina hoe loi du cause à effet, lalàna ny famokarana sy ny fijinjana, zany hoe zay zavatra afafiko no jinjaiko, dia ao anatin'izany koa misy antsoina hoe loi de l'attraction, tsy hitako zay ilazana anazy amin'ny teny gasy moa, loi de la concentration, loi de la réciprocité, loi du karma, misy an'izany lalàna rehetrarehetra zany zay ao ambanin'ny lalànan'ny Ota sy fahafatesana. Satria ny olombelona rehetra de tsy maintsy ao ambanin'ny lalànan'ny Ota sy fahafatesana io, na izy ianao na izy, tsy maintsy miaina ao anatin'io lalànan'ny Ota sy fahafatesana zay niainga tao Edena io ianao, tsy maintsy, tsy afaka miala amin'io ianao. Fa saingy ao ambanin'io lalànan'ny Ota sy fahafatesana io misy lalàna maro be isan-karazany, misy loi du karma, misy loi du péché, misy loi du cause à effet, misy loi mosaïque, misy loi ny attraction, loi de la concentration, loi ny réciprocité, loi de la gestation. Ifonako le teny frantsay rehetrarehetra, fa ny tiako tenenina fotsiny ao anatin'izay, miezaka ny olombelona anatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'leo loi rehetrarehetra eo, lalànan'ny famafazana sy fijinjana. Mbola naseho an'Andriamanitra koa zany, arakaraky ny afafinareo no ijinjanareo. Mamafy kely anareo dia mijinja kely, mamafy be anareo de mijinja be. De miezaka ny olombelona mamafy, fa saingy zao ny olana, ianao tsy afaka mamafy foana, amin'ny fotoana ianao zany tsy afaka mamafy de mazava ho azy fa tsy mijinja ianao. Zay le izy zay, amin'ny fotoana ianao zany ny loi de l'attraction, zay zavatra banjininao de iny ny sotominao. Fa amin'ny fotoana ianao zavatra ratsy mibanjininao
de mazava ho azy fa hosotominao de zavatra ratsy, de mazava ho azy fa ao anatin'ny mbola ao ambaniny lalànan'ny ota sy fahafatesana zany mbola averiko indray ny ao anatin'ny lalànan'ny ota sy fahafatesana de misy fanamelohana, rehefa tsy tanteraka ao ny lalàna de misy fanamelohana tonga eo aminao a de misy jugement, misy fitsarana, fahafatesana. Inona kosa raha ny vahaolan'Andriamanitra? Inona ny vahaolan'Andriamanitra? Eto ny tena intéressant ary mila azontsika tsara. Ko satria lalànan'ny ota sy fahafatesana de netsaika teo amin'ny aman'ny olona sy ny conscience-ny. Lalànan'ny ota sy fahafatesana de namely ny conscience-ny olona sy namely, ary rehefa namely ny conscience-ny olona zany hoe tonga fanamelohana teo am'le izy de lasa tonga teny amin'ny vatany, de lasa niteraka fahafatesana. Satria ny lalànan'ny ota sy fahafatesana de eo amin'ny âme sy conscience, ary ny corps-ny olombelona ny miatra. Zay ny vokany zany. Eo no misy fanamelohana, ary eo no lasa misy endrim-pahafatesana isan-karazany, aretina olana tebiteby, tahotra, ozona sy ny rehetrarehetra, mefara ny fahafatesana ranofo. Ny vahaolan'Andriamanitra kosa de tsotra, satria izy fanahy, satria izy fanahy, donc misy lalàna ara-panahy zany ny fe azy. Misy lalàna ara-panahy ny fe azy. Ary izay ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy. Ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy de tsotra, izy Andriamanitra fanahy no tonga olombelona. Izy Andriamanitra fanahy no tonga olombelona mba hijinja ny lalànan'ny ota sy fahafatesana, zay efa nresahantsika lavabe teo io. Izy aloha tsy maintsy tonga olombelona, izy Andriamanitra no tonga olombelona. Izy fanahy, izy esprit no tonga olombelona. Ary rehefa tonga olombelona izy de tsy maintsy niatra tao aminy aloha lay lalànan'ny ota sy ny fahafatesana, niatra tao aminy lay lalàna rehetrarehetra ny tany saitsika teo reo, netiny teo amin'ny nofony, satria tsika olombelona misubiran'io eo amin'ny âme sy ny conscience sy ny corps, de tsy maintsy ny subiran'io ihany koa izy teo amin'ny âme sy ny conscience sy ny corps. Fa saingy zao, zanak'ondry tsy misy kilena izy, tsy tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, tsisy fahafatesana fototra tao aminy. Izy lay tsy tafasaraka tamin'Andriamanitra, tsy tahaka atsika izay tafasaraka tamin'Andriamanitra tao edeny. Ary tao aminy lay fanahyn'Andriamanitra vao nanomboka ny toro-teny Jesosy tao amin'ny sinagoga, de zay ny zavatra nyteneniny hoe ny fanahiny HVH, ny fanahiny Jehova ozy izy tsika, ny fanahiny HVH ozy izy ny atao anatiko. Naniraka iteny somafaly izy itoro-teny somafaly. Andefa ampifaritra ozy izy anafaka ny ampahoriana. Zany hoe izy lay olombelona voalohany connecté ndray tamin'Andriamanitra, tafaray tamin'Andriamanitra. Fa saingy zao tsy maintsy netiny teo amin'ny nofony aloha, netiny teo amin'ny nofony aloha ilay fahafatesana, lay fanamelohana, lay lalànan'ny ota sy ny fahafatesana, tsy maintsy netiny teo amin'ny nofony aloha, netiny teo aminy aloha iny, ary rehefa nitroany netiny teo aminy iny, dia vita fihavanana tamin'Andriamanitra tsika. Inona nampihavanana atsika tamin'Andriamanitra nalohany lay aina solon'ny aina, satria ao amin'ny lalànan'ny ota sy fahafatesana de ny lalàna ambony indrindra ao de izao fahafatesana ny tambon'ny ota. Zay ny lalànan'ny ota sy fahafatesana, fahafatesana ny tambon'ny ota. Zay ny atao hoe lalànan'ny ota sy fahafatesana. Tao edeny izy fahafatesana ara-panahy no niseho tao, fa rehefa tonga tao amin'ny lalànan'ny Mosesy izy de fahafatesana ara-nofo mihitsy ny naseho an'Andriamanitra tao, fahafatesana ny tambon'ny ota. De ny dikan'izay zany de zao, tsy maintsy ny subiran'izay aloha Jesosy Kristy tao amin'ny nofony, fa saingy izy tsy tafasaraka tamin'Andriamanitra, izy tafaray tanteraka tamin'Andriamanitra, satria izy lay Andriamanitra tonga nofo. Zay zany mila mazava zay, netiny nalohany lay takin'ny lalàna, ny zavatra takin'ny lalàna ao amin'ny lalànan'ny ota sy fahafatesana, misy acte mpanota de ny conséquence fahafatesana. Zany hoe ny takin'lay fahotana zany de tsy maintsy fahafatesana. Zay le lalàna zay, netiny tao amin'ny nofony, zay zavatra ny takin'ny lalàna zay. Zay ny mahatonga ny teny any amin'ny Romanina toko 9:2 manao hoe fa zay tsy hainy lalàna ozy izy satria nofony nalemy azy. De vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka an'izany, naka ny endriky ny nofota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo.
mba handraisantsika amin'ny fahamarinana ozy izy zay ao amin'Andriamanitra. Zay ny Romanina 9 ny 2 zany hoe tsy maintsy ny subiran'io lalàna ny ota sy fahafatesan'io aloha Jesosy Kristy tamin'ny maha olombelona anazy. Ary rehefa netiny teo amin'ny nofiny izy io de nalohan'ilay fahafatesana tambin'ny ota teo amin'ny hazo fijaliana. Ary rehefa voasarona ilay fahafatesana tambin'ny ota de vita fihavanana amin'Andriamanitra. Zay ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy voalohany zay. Ary tsy vita an'izay fa izao netiny teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa ny endrim-pahafatesana le rehetra, lay lay vokatry ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Satria ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana araka ny teneniko teo de miteraka fanamelohana, de ny fanamelohana rehefa avy eo miteraka endrim-pahafatesana be deaibe, aretina, olana, tebiteby, fahasahiranana, fahantrana, ozina sy ny karazany maro isan-karazany. Tsy maintsy netiny teo amin'ny hazo fijaliana koa zay. Netiny teo amin'ny hazo fijaliana koa zay zavatra rehetra zay. Ary zay natonga anazy ny satroana tsilo, zay natonga anazy noelohina. Itsika ny tokony noelohina vokatry ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana, fa izy ny noelohana teo amin'ny toerantsika. Izay Barabasy zay. Izay Barabasy le nanontanian'i Pilato hoe iza ny tianareo alefa, ity ny meloka ozy izy sa Jesosy Kristy? De ozy izy tsika olombelona hoe alao Barabasy no afahana, fa alao Jesosy Kristy no ombohana. Itsika zasy ianao ny Barabasy, itsika ny tokony ombohana, itsika ny meloka. Fa saingy noho ny fitiavan'Andriamanitra, itsika ny tokony hiaran'ilay lalàna ny ota sy ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Fa saingy itsika ny Barabasy tokony niaran'ilay lalàna ny ota sy ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Saingy noho ny fitiavan'Andriamanitra de izy no niaran'io lalàna ny ota sy fahafatesan'io. Izy no nijinjan'io. Raha itsika tokony jinjan'io de izy no nijinjan'io. Itsika ny namafy, ary zay ny tenin'i Jesosy. Zay ny tenin'i Jesosy rehefa netsaka tamin'ny mpianana izy. Nareo ne ozy izy mijinjan'izay tsy nafafinareo e. Olafa no mijinja, olafa mamafy ozy izy a, ianareo no mijinja. Inona ny dikan'izany zavatra tenenin'i Jesosy zany satria lalina be le zavatra ny teneniny. Zany mamafy fahotana, zany namafy ny fisarahana tamin'Andriamanitra. Navokatry ny fisarahana tao edena ary, fa namafy fahotana. Mamafy endrim-pahafatesana isan-karazany. Ary raha ny tokony izy tokony mijinja zany a fahafatesana. Fa saingy zao, ozy izy Jesosy hoe ianao ny namafy, de alao zany hijinja ozy izy. Jesosy Kristy no nijinja, no kaseny teo le lalàna ny ota sy fahafatesana aloha netiny teo aminy. Nanomboka teo izy ny olombelona voalohany hoe nijinja n'izay tsy nafafiny. Izy ny olombelona voalohany nijinja n'izay tsy nafafiny. Itsika rehetrarehetra amin'ny mahampanota-tsika nijinja n'izay nafafintsika. Fa izy no niteny hoe tiako ianao, alao tsy ianao no mijinja n'izay nafafinao, fa alao zany hijinja n'izay nafafinao eo amin'ny toeranao. De nijinjainy izay nafafintsika. Nijinjainy ny fanamelohana, nijinjainy ny aretina diakapoka tamin'ny nanasitranana anareo, nijinjainy ny tebiteby, ny tahotra sy ny ohatran'izany. Zany natonga anazy ny teny hoe esory amiko ty kapoaka ty nefa raha azo atao aoka, ny sitraponao ny atao. Nijinjainy ny adi-tsaitsika, ny tebitebitsika sy ny olantsika rehetrarehetra, nijinjainy ny fahotantsika, nijinjainy ny helokontsika, nijinjainy ny fisarahantsika tamin'Andriamanitra. Nijinjainy daholo zany rehetrarehetra zany. Nijinjainy ny latsa, nijinjainy ny opa, nijinjainy ny eso, nijinjainy daholo. Ary rehefa nijinjainy zany de niteny izy hoe vita. Nijinjainy ny zavatra rehetra. Nijinjainy ny zavatra rehetra zay tokony hatra amitsika raha itsika ny tokony hitondra an'io. Ary rehefa nijinjainy le izy de nalevina izy, nitsangana tamin'ny maty kosa izy ary namafy fiainana. Namafy fiainana. Zay ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Namafy fiainana izy. Tsy nahatazona azy lay lalàna ny ota sy fahafatesana. Zany mila azontsika tsara zany. Ao amin'ny lalàna ny ota sy fahafatesana manao zavatra ianao, dia rehefa manao zavatra anankiray ianao araka le teneniko teo, misy acte de misy conséquence. Ny acte de misy conséquence, ny conséquence de fanamelohana, condamnation, de rehefa avy eo ny condamnation miteraka jugement, fahafatesana. Averiko indray tany amin'ny sahany edena, nisy fanamelohana niataka tamin'Andriamanitra de jugement, fahafatesana ara-panahy, fisarahana amin'Andriamanitra. Tao amin'ny lalàna ny Mosesy misy acte atao dia raikitra ny fanamelohana, de rehefa misy fanamelohana de ny jugement dia fahafatesana ara-nofo mihitsiny ny tao amin'ny lalàna ny Mosesy. Ary zay no nijinjainy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, nijinjainy aloha zay. Fa rehefa avy nijinjainy zay
de nitsangana tamin'ny maty kosa izy ary nanomboka teo niditra ny antsoina hoe lalàna ny fanahinaina satria izy Andriamanitra fanahy, loi de l'esprit de vie. Romains 8 1 2 3 fa ao am Kristy Jesosy no naafaka tamin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesanao zay izy fa ao am Kristy Jesosy kosa dia lalàna ny fanahinaina no naafaka tamin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Zay ny teny ao. Nijinjainy Jesosy ny lalàna ny ota sy fahafatesana ny subiran'izay izy ary rehefa avy eo kosa nomeny amin'izay ny lalàna ny fanahinaina zay ho resahantsika eo amin'ny tapany farany ohatrany ahoana io lalàna ny fanahinaina iaina ny zanak'Andriamanitra io ohatrany ahoana io satria afangaron'ny olona foana rehefa voavonjy dia inona ny lalàna iainana miverina mitandrina lalàna ny Mosesy ve sa inona ny atao ho resahantsika izay zao fa mila azontsika aloha zay fampidirana zay satria raha vao tsy azontsika izay tsisy nenena azontsika ty resaka ty. Nijinjainy Jesosy Kristy ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Nijinjainy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany lay fahafatesana tambany ota zay le lalàna ny ota sy fahafatesana nijinjainy teo zay ary rehefa ianao no tokony hijinja azy fa izy no nijinja azy teo amin'ny toeranao ary rehefa vita kosa zay dia nitsangana tamin'ny maty izy zany hoe tapitra le lalàna ny ota sy fahafatesana. Vita le lalàna ny ota sy fahafatesana tsy voatazony lay lalàna ny ota sy fahafatesana intsony izy fa niditra tao anaty lalàna vaovao izy, lalàna ny fanahinaina satria tsy azony zany ho tazominy izy ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nofo, Andriamanitra tsy amin'ny masikor fotsiny, Andriamanitra tsy amin'ny masikor tonga olombelona izy lasa amin'ny masikor fa Andriamanitra de fanahy donc tsy azony lalàna ny ota sy fahafatesana tazominy izy. Tsy azony lalàna ny ota sy fahafatesana tazomina. Tsika olombelona ny azony lalàna ny ota sy fahafatesana tazomina fa izy kosa tsy azony zany ho tazomina. Nitsangana tamin'ny maty izy ary de nafafiny ny fiainana. Lasa mijinja fiainana kosa tsika. Io tsy azony kristianina be deaibe. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe za ozy izy ho avy anana ny fiainana be deaibe. Zay mamafy amin'ny nofo ozy izy de mijinja fahafatesana avy amin'ny nofo fa zay mamafy amin'ny fanahy kosa de mijinja fiainana be deaibe ao amin'ny fanahy. Jesosy Kristy zany ary Jesosy Kristy namafy an'ilay fiainana be deaibe eo amin'ny fanahy teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ohatrany ahoana ary zany? Ohatrany ahoana zany hoe lalàna ny fanahinaina am'izay satria Jesosy Kristy zany niaraka ny teny teo no subirany lalàna ny ota sy fahafatesana nalohany trosa nalohany fahafatesana tambiny ota de manomboka eo kosa dia nitsangana tamin'ny maty izy resy ny fahafatesana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao Romana 4:14 hoe fa Kristy ozy izy ny farany lalàna ho an'izay rehetra mino. Kristy mifarany lalàna ho an'izay rehetra mino. Jesosy Kristy rehefa nampianatra de ozy izy ny tenin'i Jesosy hoe za ozy izy tsy tonga nafoana ny lalàna fa tonga hanatanteraka. Fa mandrapatanteraka izy rehetrarehetra ozy izy tsisy fonindreo na iray aza na de iota anankiray aza ozy izy tsy misy fonindreo. Ohatrany ahoana moa zany zavatra zany? Tao anatin'izay koa Jesosy de niteny hoe didy vaovao izy izy nomeko anareo de mba hifankatiava nareo. Zao nefa ny olana le olombelona tafasaraka amin'Andriamanitra lay niarany fahafatesana voalohany tafasaraka amin'Andriamanitra nijinjan'ilay fahafatesana tambiny ota zany hoe fahafatesana ara-panahy tafasaraka tamin'Andriamanitra voalohany dia tsy manam-pitiavana intsony satria Andriamanitra de fitiavana ka matoa ianao zany Andriamanitra de fitiavana, Andriamanitra fiainana. Raha ohatra ianao ka ao anaty fahafatesana dia tafasaraka tamin'Andriamanitra fiainana ianao ary tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra fitiavana zany hoe sady tsy ao amin'ny fiainana ianao tsy ao anatin'ilay tsy manana fitiavana intsony. Fa saingy miezaka ny olombelona de nasehon'Andriamanitra hoe ok, iezaka ary nareo zany reto ary ny lalàna ataovy tanterao raha vita. Rehefa tsy vita de avy am'izay aloha tia mitodika eo amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy ary. Zay ny filazantsara. Avy ary tia mitodika eo amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy. Atoroko anareo izy Jesosy. Didy vaovao nomeko anareo de mba hifankatiavanareo. Tahaka ny itiavako anareo izy mba hifankatiavanareo koa. Ozy izy Jesosy hoe raha za tompo sy mpamonjy aza ozy izy manasa ny tongotra anareo, nareo koa ozy izy tokony hifanasa tongotra. Tokony hifanasa tongotra. Vitanao ve zany? Mety azonao atao no mody migesta manasa tongotra olona eo. Fa zany fitiavany zany, sa humilité zany tsinona. Fietreny zany. Ary tsy vitany fo miavonavony zany. Tsy vita zany. Fa tsy maintsy olona miety, zany hoe olona manana an'ilay Kristy fitiavana velona ao anaty.
lasa tafaray amin'ilay fitiavana noho ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy noho ny amin'ny nataony teo amin'ny hazo fijaliana miverina ao anatin'ilay fiainana izy nanala-nareo tao amin'ny fahafatesana ifindra ao amin'ny fiainana lasa tafafindra miverina ao amin'ny fiainana ary lasa tafaray amin'ilay Kristy Andriamanitra fitiavana noho ny amin'ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy zay ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy lasa ho amiko ny fiainana lasa ho amiko ny fitiavana lasa velona atao anatiko ilay fiainana ary lasa velona atao anatiko ilay fitiavana tsy miezaka am'ty tsy misy olona miezaka am'ty zany tsy afaka mianatra miezaka am'ty zany ianao ary velona atao anatinao ilay fitiavana ary rehefa velona ao anatinao ilay fitiavana rehefa avelanao hiasa sy seho amin'ny alalanao ny fitiavana dia miseho aminao ilay fitiavana Kristy tsika tsy mianatra am'ty mbola religion zany tsy mianatra am'ty tsika fa mamela an'ilay Kristy fitiavana ampiseho amin'ny fitiavany amin'ny alalantsika ampiseho amin'ny fitiavany amin'ny alalantsika ohatrany ahoana izy io raha tena azontsika zany dia zao le izy ao amin'ny lalànany fananaina zay nytenenin Jesosy manomboka miala ao anatin'ny lalàna ny fahafatesanytsika io lalàna ny fahafatesana io dia izao isaka manao zavatra ianao dia ny conséquence an'io fanamelohana dia rehefa misy fanamelohana dia fahafatesana zany hoe fisarahana amin'Andriamanitra lay fisarahana amin'Andriamanitra nefa efa niravain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny lay fahafatesana fisarahana amin'Andriamanitra no ravainy tamin'ny alalan'ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy satria izy ny maty izy ny elohana teo amin'ny toerantsika izy ny nanolotra ny ainy teo amin'ny toerantsika ary izy no nitsangana tamin'ny maty ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tao anaty fiainana zany hoe nalany tao anaty fahafatesantsika ary nafindrana ny fiainana raha mino an'izay tsika ko satria lasa ao anatin'ny fiainana satria lasa connecté amin'Andriamanitra ary lasa Kristy mivelona atao anatiko zany hoe le fanahan'Andriamanitra ny lasa velona atao anatiko zay ny antsoina hoe être Kristy lasa tsy être lasa tsy mpanota intsony lasa tsy olomeloka intsony tsy olona tafasaraka amin'Andriamanitra intsony ary rehefa olona manana ny fitiavan'ny Kristy dia manomboka eo kosa miaina ny fitiavan'ny Kristy zao nefa ny olana itsika efa niaina tao anaty fahafatesana elabe itsika efa niaina ny lendrim-pahafatesana elabe mbola misy conséquence amintsika io fahafatesana ny ainatsika io fisarana tamin'Andriamanitra ainatsika io mbola misy conséquence amintsika lendrim-pahafatesana isan-karazany ny aretina ny olana ny tebiteby ny zavatra maro isan-karazany satria tsika nofo tsy mitovy amin'eny Jesosy ny atsika itsika mbola mifantoka be amin'ny tontolo hitamaso dia izay indrindra ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna ny fanahanaina dia zao le zavatra mitranga io lalàna ny fanahanaina io dia lalàna ny fitiavana lalàna ny finoana ary ny didy tokana ao anatiny io dia le nitenenin Jesosy hoe fa tanteraka ny lalàna ray ihany ozy izy ny didy rehetra tiavany namanao tahaka ny tenanao zay zany io lalàna ny fanahanaina io zao nefa ry havana rehefa tsy azontsika tsara io asa mpamonjeny Jesosy Kristy io dia itsika miezaka amin'ity ny hafa zay niteneniko teo hoe tsy possible zany fietsaram-belatsia zany mbola any anaty lalàna ny tasy fahafatesana ianao raha ezaka ity ny hafa fa satria atian'Andriamanitra satria anavelany ny eloko satria nalany tao anaty fahafatesana ary nafindra no amin'ny fiainana satria lasa tafaray taminazy fitiavana dia lasa izy fitiavana no afaka amin'ity ny hafa amin'ny alalako tsy zany omty za efa voaomby miaraka taminy teo amin'ny hazo fijaliana efa vita ny momba efa tapitra fa izy velona atao anatiko kosa ny mampiseho an'izay fitiavana zay amin'ny alalako ary isaky ny taritiny io fitiavana io dia tsisy fanamalohana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy zay ny teny ao amin'ny Romanina 9 mbola veriko indray fa tsy misy fanamelohana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy tsisy fanamelohana intsony izy ao amin'ny Kristy Jesosy zay ny baiboly malagasy fa saingy diso zay fa rehefa tena mijery baiboly fototra ianao dia zao ny tena vakiny ao hoe fa tsisy fanamelohana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy ho any zay mandeha araka ny fanahy misy condition le izy fa tsy hoe rehefa ohatra ka ao amin'ny Kristy Jesosy ninona nanganangan-tanana rehefa ohatra ka niteny mpitarika mpitory filazantsara tetsy hoe voavonjy ianao avereny zao vavaka zao dia mba nananganangan-tanana dia mba namerimerina vavaka teo dia mieritseritra ianao fa voavonjy tsy voavonjy ianao rehefa tsy inonao iainanao amin'ny fonao la asa mpamonjeny Jesosy Kristy za tsy contre an'ireny fananganan-tanany reny fa za tsy dia mpanao an'ireny roatra satria any anatin'ny sain'ny olona ny andraisany azy tsy azony alalan'ny asa mpamonjeny Jesosy ary rehefa tsy azony alalan'ny asa mpamonjeny Jesosy dia micréer faux chrétien be dia be lasa micréer faux chrétien lasa micréer fausse conversion lasa kristianina ao amin'ny saina kristianina be saina fa tsy kristianina miaina an'le tena fiainana ao amin'ny Kristy lay miaina an'le tena fitiavan'Andriamanitra
lasa tsy zany. Rehefa dikan'izany de zao, tsy misy fanamelohana ntsony ao am' Kristy Jesosy ho any zay mandeha araky ny fanahy, zay mandeha araky ny fanahy irery no tsy misy fanamelohana intsony. Zay zany mila mazava tsara zay, fa tsy hoe tsika rehetrarehetra rehefa ninonino teo na nanangananga tanana na vita tsy haiko batisy vita mpandray fanasany tompo hoe vita an'izao lasa mpiandro ohatran'izany de lasa zanak'Andriamanitra. Tsia alao tsindrina tsara zay resaka zay, manjary mifamitaka, manjary mamitaka olona, fa rehefa tsy nino an'izay asa-pamonjeny Kristy zay ianao hoe izy ny fanatitra fampinoana-pahatezerana, izy no nizaka ny zavatra rehetra teo amin'ny toeranao, ary izy ny lasa Kristy velona ao anatinao, fiainana izy, fitiavana velona ao anatinao. Eo ny olona zay vao manomboka miala ny centre ny lasa tsy ny tena ntsony ny ivony fa lasa Kristy no ivony fiainany. Manomboka eo rehefa taritin'ny fanatsika de tsy misy fanamelohana. Fa saingy zao ry havana ao amin'ny fiainana kristianina, matetika tsika sarotra be io fitarihan'ny fanahy io satria tsy azo tsika. Ohatrany ahoana le fitarihan'ny fanahy? Itsika maha olombelona tsika dia mora be amintsika olombelona no mijery tontolo hita maso, mora be amintsika olombelona no mifantoka amin'ny 5 sens, mora be amintsika olombelona no mijery ny zavatra miseho manodidina atsika, isaky mijery ny zavatra miseho manodidina atsika tsika, ka iny no mitarika atsika de zay tsika notsina hoe tarehan'ny nofo. Satria ny zavatra ho hitatsika manodidina atsika de mitarika filana, mitarika tebiteby, mitarika tahotra, mitarika ororo, mitarika fakivina, mitarika zavatra maro isan-karazany. Rehefa io ny fatoatsika dia miainga indray ny lalàna ny ota sy fahafatesana eo amintsika. Fa saingy zao kosa ny vaovao mahafaly, rehefa tena voavonjy ianao ty resako ty zao ny vaovao mahafaly, tsy hoe veritsony ianao fa tafasaraka ponctuellement amin'Andriamanitra ianao. Zany hoe miala ao anatinao le fitsaharana, ilay fiadanana nomeny Kristy, lasa miala ponctuellement ao anatinao rehefa mibanjina tontolo hita maso ianao, de miala mivoaka ao anatin'le présence an'Andriamanitra ianao, misy fanamelohana, lasa misy fanamelohana indray ianao. De rehefa misy fanamelohana ianao, tsy mahatsiaro an'le présence an'Andriamanitra ianao, de ponctuellement ianao tafasaraka amin'Andriamanitra. Tsy fisarahana definitiva intsony, so ihany ary isorana Jesosy Kristy no amin'ny asa-pamonjeny, fa fisarahana ponctuel zay no mitranga, lasa mivoaka ao anatin'le fitsaharan'Andriamanitra ianao. Ary rehefa amin'ny fotoana ianao miverina indray Jesosy manaika efa vitanao ny zavatra rehetrarehetra, vitanao ny zavatra rehetrarehetra, iverina hiditra ao anatin'ny fitsaharanao, iverina raisiko indray ny famelan-keloka zay nomenao, raisiko indray fifanetinao teo daholo ny adi-tsaiko, ny olako sy ny rehetrarehetra, makeo aminao indray satria mavesatra etana ay zandray ny tady lanja ny leta mavesatra. Miverina eo am' Jesosy ianao, Jesosy manaika, de miverina indray ianao anaty fitsaharana, miverina indray ianao anaty fiadanana. Ilay nitenen'i Jesosy hoe fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny fameny zao tontolo zao. Ny fiadanana zao tontolo zao zavatra hita maso, tsy ratsy zany, za tsy miteny hoe ratsy zany, ny zavatra hita maso. Mety manam-bola tsika, mety manan-karena tsika, mety mahay tsika, mety zavatra ohatran'izao tsika fiadanana zao tontolo zao zany. Fa le fiadanana zay tsy afaka omeny zao tontolo zao de le fitsaharana am' Kristy, na misy inona na tsisy inona, na misy en'izao na tsisy en'izao, na inona miseho ao amin'ny fiainako, mahay mahantra aho izy Paoly, mahay manan-karena, mahay manambe, mahay ory, mahay ny zavatra rehetra, mahay voky, mahay nona. Zany le fiadanana sy fitsaharana ao am' Jesosy Kristy, mitsahatra, mitoetra tsara ao anatin'ilay asa-pamonjeny Jesosy. Ary isaky ny mibanjina ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ka tarihan'ny fitiavan'i Jesosy Kristy de tsy ao ambanin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana intsony tsy ao ambanin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana intsony Foana ve zany ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana? Foana ve zany ny lalàna ny Mosesy? Tsy hoe foana, tsy hoe foana, fa nazavazavatra anankiray amintsika. Ity misy télécommande. Ny lalàna ny pesanteur, ny loi de la pesanteur, rehefa tsipiko ty araka ny teneniko teo ny loi de la pesanteur, ninina sy fahaizako dia tsy maintsy milatsaka amin'ny tany ty. Zay ny lalàna ny pesanteur. Ampitahintsika amin'izay ny lalàna ny ota sy fahafatesana. Rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra tsika, ninina ataotsika dia tsy maintsy misy fanamelohana, dia tafasaraka amin'Andriamanitra tsika. Ary io mbola mitranga mandrakity ny androany zany hoe tsisy fahafatesana ara-nofo intsony. Fa saingy zao isaky ny manao zavatra ianao ka tsy ampe ianao dia
manameloka anao ny sainao dia mivoaka ianao ao anaty fitsarana amin'Andriamanitra. Mbola iainantsika foana io, mbola iainantsika foana io. Le lalàna voalohany zay nomen'Andriamanitra tany Edena, mbola iainantsika foana io. Lalànan'ny ota sy fahafatesana lay fahalalàna ny tsara sy ny ratsy. Isaky ny mandeha tsika ka manavaka hoe ty tsara ty ratsy, ty mety ty tsy mety amin'ny saim-pantatritsika, de misy fanameloana, manamelo tenitsika, manamelok'olontsika, dia tafavoaka ao anatin'le fitsaran'Andriamanitra tsika. Mbola iainantsika foana io. Apitaiko am'izay loi de la pesanteur. Zay ny loi de la pesanteur. Ninninona zavatra ataontsika atsipitsiky dia milatsaka. Zay ny lalàna ny ota sy fahafatesana. Tsy afaka miala am'izay tsika olombelona. Fa saingy zao kosa. Misy ny antsoina hoe loi de l'aérodynamique, loi de l'élévation. Inona ny antsoina hoe loi de l'aérodynamique, loi de l'élévation. Misy avion anankiray 300 tonnes. Zany 300 tonnes zany tsy possible zany fa miaina ao anaty loi de la pesanteur zany. Na misy élévateur ohatry n'inona ary ny alefanao ny élévateur de tsoahanao ny élévateur tsy maintsy mianjera iny. Zay ny lalàna loi de la pesanteur. Fa inona no mitranga? Misy puissance anankiray ao anatin'lay loi, ao anatin'lay avion, réacteur, zay mampiditra anazy, manala anazy ao anatin'ny loi de la pesanteur, azy mampiditra anazy ao anatin'ny loi de l'aérodynamique. Ary rehefa ao anatin'ny loi de l'aérodynamique izy de misy puissance, misy énergie manosika azy, de lasa tafavoaka ao anatin'ny loi de la pesanteur izy. Fa lasa lalàna hafa no iainany loi de l'élévation, loi de l'aérodynamique. Zay ny lasa misubiran'izay le avion. Fa raha sanatria kosa miala le puissance, miala le énergie izay mahatonga anazy ao anaty loi de l'aérodynamique, de mazava ho azy fa miverina izy ao anaty loi de la pesanteur, tonga izy de mianjera. Raha azontsika izay zavatra izay. Tsy foana akory ny loi, ny lalànan'ny Mosesy. Tsy foana akory ny lalànan'ny ota sy fahafatesana. Fa misy lalàna anankiray vaovao zay tsy afaka miaina an'io raha tsy olona manana ny Kristy velona ao anaty, satria lalàna ara-panahy izy io. Ny olona zay nino ny asa-pamonjeny Kristy, ny olona zay nanaiky an'le asa-pamonjeny Kristy, ary ny olona zay tena nandray miray aina, zay ray amin'ny tompo izy de fanaray aminy. Zany hoe lasa velona ao anatinao le fanamasina, lay fitiavana, lay fiainana, ary iny lasa manosika anao iaina ao anatin'ny lalànan'ny fitiavana. Tsy miezaka ianao mity, raha miezaka ianao mity mbola ao anatin'ny lalànan'ny ota sy fahafatesana ianao, satria tsy maintsy enjery ianao. Rehefa kivy ianao, mienjery ianao, manameloka ny hafa ianao, manome miezaka mity de nefa le olona tsy mety mahay mandray fitiavana, tafitohany ianao, manameloka azy ianao, tafavoaka ao anaty lalànany, tafavoaka ao anaty fitsarany ianao, manamelo-teny ianao, de mivoaka ianao. Fa rehefa tena Kristy ny velona atao anatiko mity na mahazo tambiny na tsy mahazo tambiny tsy problème zany, satria zako nitiavina tsy misy tambiny. Manome maimaim-poana na mahazo tambiny na tsy mahazo tambiny tsy olana zany, satria za nomena maimaim-poana, nahazo maimaim-poana de manome. Kristy ato anatiko manome amin'ny alalako maimaim-poana. Kristy ato anatiko lasa mity maimaim-poana. Ary rehefa miaina am'izay ny olona, de zay vao marina aminy le tsy misy fanamelohana antsony ao am'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho an'izay mandeha araka ny fanahy, isaky ny taritin'ny fitiavan'Andriamanitra de tsy misy fanamelohana. Fa isaky ny taritin'ny tontolo hitamaso isaky ny manao calcul zany hoe zany no mitarika ny tenako, ny filako mitarika ny tenako, ny tontolo hitamaso, ny 5 sensako no mitarika ny tenako, de lasa miverina ao anatin'ny lalànan'ny ota sy fahafatesana, satria tsy hanosika am'izany mihitsy lay herin'Andriamanitra, lay Kristy velona atao anatiko, tsy lalao hiaraka amiko ao anatin'izany naovinanaovina. Kristy velona ao anatiko tsy miasa afa-tsy amin'ny eo amin'ny tontolon'ny fitiavana rery any, eo amin'ny tontolon'ny fanahy, eo amin'ny tontolon'ny finoana, eo amin'ny tontolon'ny fitiavana rery any izy miasa. Isaky ny manaiky aho fitaovana ampiasainy isehony ny fitiavana de tsisy fanamelohana tsony mitranga amiko. Isaky ny manaiky aho fitaovana ho ampiasainy isehony ny famindram-pony de tsisy fanamelohana tsony eo amiko. Ry havana, amaranantsika azy de zavatra tokana ny fomba iainantsika ny lalànan'ny fananainy. Tsy misy afa-tsy ny fibanjinana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay ihany. Ny fibanjinana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy nefa tsy amin'ny saina akory. Raha azontsika tsara le izy tsy amin'ny saina, satria tsy vitantsika amin'ny saina no mibanja ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Fa ny fibanjinana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy de fo resin'i Jesosy Kristy, fo mikapitule eo amin'ny Jesosy Kristy,
foresiny fo babony Jesosy Kristy ary fo mandoalika sy miankohaka eo aminy ary miankohaka eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy isan'andro isa-minitra isa-tsekondra. Raha tsy tonga am'izay état de cœur zay tsika hoe resinao a Jesosy, resy aho, tsy momba atsony ty resaky ty fa resy aho. Manompoka antsika zay vao afaka mibanjina, afaka miseho amitsika voninahitra Andriamanitra io voninahitra zay afaka tafin'i Jesosy Kristy atsika io. Natafin'i Jesosy, natafin'Andriamanitra ny Adama sy Eva, fa afaka hitafitsika ihany koa izy io. Lay fitiavan'Andriamanitra zay velona ao anatitsika, no lasa miseho, lasa ositra eny amitsika, ary afaka ahafahantsika mitiny hafa ihany koa. Zay no lasa miaina ao anaty lalàna ny fanahinaina ianao, miaina ao anaty lalàna ny fanahinaina. Fa isaky mibanjina tontolo hitamaso ianao, de lasa miverina ao anaty lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Jesosy Kristy napiditra antsika tao anatin'ny lalàna ny fanahinaina. Noho izany, raha te hiaina ao anaty lalàna ny fanahinaina ianao, tokana ihany ny vahaolana. Mpanjino Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny amin'ny fonao manontolo, de ny voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Amen.